azakazaka fiarakodia no vaovaotsika manaraka iresaka momba ny club ny asaka misika zay nisan'ny misongadina tamin'ity taopilalaovana roamby folo sy roa arivo ity indrindra moa taorinan'ny navitan'ny fifaninanana tafiditra amin'ny hidingana fadimy fiadiana tokokampinakany Madagasikara ny ralisika morange ny farany rato izay nandresen'ny Boma sy Bertin tamin'ny herinandro iny ary dia azareny ny fety sady nivokatra azo nity club ity tamin'izao taopilalaovana ity izy ireo na dia mbola tsy tapitra izay taopilalaovana izay satria mbola misy ny azakazaka farany ny Rallye International de Madagascar izany na izany antsany aza nefa dia efa voaositra tompinaka ny club raha ho an'ny club izany raha ho an'ny mpanamory kosa indray dia raha tokony ho izy tokony tsy votsitra eo am-pelantaran'izy ireo ihany koa izany satria ekipage avy ao amin'ny asaka mavokoa no mitana ny lohalarana amin'izao fotoana izao. Na dia mbola tsy ny farana aza ny taopilalaovana roambin'ny folo sy roa arivo eo amin'ny famirina fiarakodia dia efa fantatra santy fa ny asaka no voaositra ho club mendrika tamin'izany hoentina nanamarika izany dia niara-ny faly teny amin'ny Millennium Ivato ireo mpitantana sy ireo mpanamory mpikambana amin'ity club ity ny alarobia alina teo. Tamin'izany no nirazan'ny Janora Bekotsy izay filohan'ny asakam fa azo lazaina ho taopam-biazana ho azy ireo iny taona iny porofakaiky indrindra amin'izany ho ihany izy ny nandrobahan'ny asakama nilarina faefatra voalohany indrindra ny ralisika morange farany teo sambany teo amin'ny tantaran'ny asakama no nisy tahaka izay. Manginy fotsiny ny nahavaositra tompinaka ny Boma sy Bertin tamin'ity fifanana ity ezakilan'izay dia efa fantatra ihany koa fa ity TCMD no tompinaka ho an'ny sokajy M12. Championnat aloha zany dia efa mazava tsara moa zany amin'izao fotoana fa ny coupe des clubs zany dia tsy maintsy plasan'ny asaka ny amin'ny pilote moa zany zao dia efa ny pilote asaka anakiroa zany zao no miady an'ilay izy raha samy asaka mandray zany ny championnat nefa na izany naty zany tsy mahazo manao erreur aloha ireo pilote reo i Olivier sy tsy afaka manao erreur koa satria raha sanatrika tsy tonga mihitsy ry zareo dia lasa ho azy indray ilay fahatelo fa raha ny lafin'ny ara-teknika moa zany sy ny araky ny kajikajy rehetra tokony tsy ho tonga amin'izay angambany ny anankiray tiako marihana koa zany dia ny championnat ny klasy rehetra amin'ny taona ity zany dia ataoko angamba amin'ny klasy rehetra angambany satria efa hita manangasanga zany zao nefa hoe sura fa lasan'ny asakana zany dia ny enina moa zany dia efa mazava ho azy ny M12 ny M11 angamba mbola misy kely hoe mbola mety misy chance kely hoe tsy ho azo nefa efa mitarika ihany ko fitinera ny M10 moa dia efa sura fa tsy maintsy asakana daholo satria asakana daholo sisany eo ny M9 koa zany no mety tsoan'ny asakana fa ny mixte dia efa sura ko 100% Kio fa efa na tsy manao tsony ary izy amin'ity rallye farany ity dia efa champion ny équipage féminine koa zany izay misy an'ny Pati koa zany dia efa sura kosa efa champion raha atao zany kajikajy rehetra zany dia ngambany zany atao ke 90% ny championnat zany ho lasan'ny asakana daholo amin'ity farany dia tsy maintsy avy amin'ny asakama ihany koa no mpanamory azy naram-boninahitra tompinakany Madagasikara amin'ity taona ity na dia mbola isy aza ny rima izay tafiditra amin'ny andiany fahenina farany. Hatreto aloha dia mbola mitarika i Olivier izay manana isa araiky amin'ny telopolo ambony Boma larina fahatelo vonjimaka kosa i Kopela misokatra araka izany ny fifanana anatiny ho an'ireo mpanamory zandriny avy amin'ny asakama raha ho an'ny Boma sy Bertin manokana dia tsy hanao ambanjavatra io andiany farany io izy ireo na dia efa somary tsara toerana ihany azy i Olivier sy Aingo androvaka izany anarana mahatompintakany Madagasikara izany. Tena marina ny hoe miady championnat zay par rapport amin'ny Olivier sy Aingo zany zay dia hatreto aloha dia deuxième zany zay amin'ny classement provisoire nefa kosa tena mbola mametoky ary vonina tanteraka ny iady an'izany zavatra zany satria à peu près zany eo amin'ny 31 points io zany zao mampisaraka ny Boma sy Bertin amin'ny Olivier sy Aingo zay Olivier no mitarika nefa zany tsy midika akory hoe diso akory ny kajikajika hoe manina zay ny deuxième na manina ny premier fa ohatrany lalao rehetrarehetra io mbola miady aloha ary vonina tanteraka ny team Bertin fa roa manaraka an'izany amin'ny marimandrimma dia mazava be hoe rallye iray avy eo amin'ny mondin'ny rallye ka tsy tokony hoe iraviravin-tanana koa zay satria ninninona antony na ho azo ny championnat na tsy azo ny championnat dia tsy maintsy hiady an'io rimy io koa zany ny team Bertin ka dia misaotra indrindra ny Madeve zany
mamezaka ny fandanina hoe atraiza ny tandronany Bomasbertin dia mbola vonina tanteraka izay ny ady ny androbaka ny amboara raha ohatra ka misy ny fitahin'Andriamanitra tompoko. Samy tonga ranotrona senano mevonahitra ny klub any Asak mandritra ty lanona ity avokoa moa ny fianakaviam-be ny famirina fiarakodia malagasy.